Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao hatramin'ny manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soindainao atao anatin'ny fotoana ny sampana fampalalam-bavao hamanasanao mpananjana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Pejin'ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampalalam-bavao tsy mbola tonga eny ampelantanana ny solombam-bahoaka ny volavolan-dalàna ifeny tetim-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2024 raha toa ka efa nilaza ny mpitondra fanjakana fa efa tonga eny amin'ny antenimera-pirenena tamin'ny 30 oktobra lasa teo ivolavolan-dalàna io midika fandikan-dalàna ihany koa ireo fampanantenana ny rarakopana nataony Andrajoelina Tanosbe sy tetsy amin'ny CCI Vato ny filohan'ny vondrona parlemantera Timo Mandroany raha nitondra ny fanionkeviny Asina Andriamalala sy Toky Ramarla. Mampiayay ary mamofona tsy fanaran-dalàna indray ny fanaovan-Rajoelina fampanantenana izay ho tanterahany amin'ny 2024 ireny hoy ny solombavambahoaka Fedra Lamzafimilolona. Hita taratra fa misy tsy fanaran-dalàna manoloana ireo fampanantenana izay nataony toy ny fanomezan-dalàna sy fanamorana ny fanafarana biby tsy fahita eto amintsika ny ivelany, ny fifidianana ireo fiaramanidina miisa roa ho an'ny kompania Madagascar Airlines sy ireo revirevy maro hafa izay tokony voarakitra ao anatin'ilay volavolan-dalàna momba ny teti-bola. Ny fanontaniana mipetraka dia makasika nyity resaka incitation fiscale ny irairay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha nandritry n'ilay forum sy nandritry ny fitsidiany Tanosbe. Ny incitation fiscale zany anie midika hoe tombotsoa ameny fiantsona, midika hoe avantage omena ka tsy zarazaraina ohatran'ny bonbon fotsiny io ary tsy ao anatin'ny atao hoe domaine réglementaire fa anaty domaine de la loi. Zany lalàna io ambola ambony ny fahefan'ny filoham-pirenena ny resaka loi de finance sy ny zany resaka incitation fiscale. Dika zany mila ampidirina anaty loi de finance zany rehetrarehetra any. Fanontana-peraka dia nampidiriny ary ve satria vao andro vitsivitsy izy zay no nanao fanambarana tany Nosbe tapabolana izy zay no nresaka ny forum iny dia io mipetraka amin'ny fanontany hoe ho tafiditra ao anatiny ve zany. Ny teknisiany nefa niasa andro aman'alina nanomboka any amin'ny volana janoary volana febroary fa tampotampoka tahitahitra indray mahita vahoaka dia hoe esorintsika sina de taxation ny bibidi vany afrikany ataontsika an'izao sy zao ty rehetrarehetra ty io tsy tenitenenina toy zany andre matofoloha dia miandry izay raha tafiditra ao anatin'izany boky be zany zavatra rehetra niresahan'ny filoham-pirenena zany. Hatreto dia tsy mbola eo ampelantanana ny solombavambahoaka ny volavolan-dalàna ifeny tetim-bolam-panjakana 2024 raha toa ka efa nilaza fa tamin'ny 30 oktobra no efa tafapetraka teny anivon'ny antenimera-pirenena ity volavolan-dalàna iakina ny aim-pirenena amin'ny 2024 ity. Feo mandeha no nandrenesana fa efa ao ny corps de la loi sy ny tome 1 nakaisa zany ny tome 2 nakaisa ny tome 3 ary ny lalàna ihany koa no mamaritra sy manery fa rehefa alefa ny corps de la loi dia tsy maintsy manaraka azy eo ny anexa rehetra 1, 2, 3. Maninona no important na manandanja ny tokony eo ampelantananay zay le tome 2 zay dia satria ao anatin'io misy ny fitsinjarana na natao hoe répartition isaky ny ministère, répartition isaky ny institution, ny recette sy ny dépense zany mbola tsy misy eo. Tome 3 moa tsy resahana tsony satria araky ny teniko teo hoe mbola resaka zany mbola tsy misy ny aninona any aminay. Inona koa ny voalazany lalàna raha tamin'ny fahatelopolo ny volana oktobra no anambara fa tongeny zany dia manana 30 andro izahay andiniana azy aorinan'izay ny antemera-pirenena zany io efa dily ty satria androany isika efa 12 volana novambra dia terena fotsiny ilay raha terena hoe présentation na ny fanolorany ministre izany dia tanterahana amin'ny 12 ny ty volana ity dia ny assemblée na ny travaux de commission atao ny 17 sy ny 14 ny ty volana ity ihany dia tonga dia séance plénière any amin'ny fivoriam-be andraisana fanapahan-kevitra noho ny zany hoentina amin'ny 17 ny volana eto ampelantanana roa iato eo ampelantanana roa iato eo mbola tsy misy ninina hatramin'izao tsika amin'iteo zao mbola resaka mandeha ny anivon'ny antemera-pirenena zany hoe efa ao ny corps de la loi sy ny tome 1. Ny 15 novambra ho avy zao no andalo fanapahan-kevitra eo anatrehan'ireo solombavambahoaka ny volavolan-dalàna momba ny teti-bola ho an'ny taona 2024
ahina ho lalina ny fahatany fotsiny indray anefa izany satria tsy ampy ny fotoana andiniana izany. Tsy ny solombavambahoaka rehetra ihany koa anefa no ampy fahalalana ka mahay mamakafaka izany teti-bola-panjakana izany izay tena zavatra manandanja eto amin'ny firenena. Eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany na mivondrona ireo antoko politika mitovy hevitra amin'ny androany. Ny vovonana VPHM na ny vondrana politika hafa amiray. Ny tombontsom-bahoaka no tena takin'izy ireo hafa ihany koa ny laharam-pamiana ka ny anala ny vahoaka anatin'izao hafantrana lalina izao no tanjona ho ihany ny VPHM. Asina Andriamalala Sitoky Ramarlahatrany. Miantso ny mpanao politika rehetra manerana any Madagasikara hivondrona mba hanavotana ny vahoaka malagasy ny vondrona politika hafa amiray na ny VPHM. Iaramalala tsy haitakonana fa potika tanteraka ny fiainam-bahoaka nanomboka tamin'ny 2024 noho ny fanonganam-panjakana nataon'ny Rajoelina sy ny ekipany. Ankehitriny dia mbola mitohy ny fanapotehana sy ny fahampotehana Madagasikara ka izay no iantsony ny VPHM ny mpanao politika rehetra hamondrona ny hery. Fa ny anay zany dia mifampiraisana, fampivondronana ny mpanao politika hiady amin'izao zavatra misy zao. Ho anay aloha ny prioritaire zany dia manahirana ny vahoaka. Satria raha antsika mahalala fa na io kere io ary tao androiny nisy anio. Amin'izao fotoana izao mpanao gazety ianareo mahafantatra tsara fa efa 4 ny kere aty Manakara, aty Ikongo. Ary mino fa eto Antananarivo koa dia efa misy kere fa tsy hita zany satria ny olona nge amin'izao tapakibo ny sakafo hohanina ary misy olona amin'izao fotoana izao isaky ny 2 andro vao misakafo. Zany rehetrarehetra zany ny zavatra matimatesanay aloha hoe ahoana ny vahaolana itadiavany vahaolana amin'izany rehefa aveo anarina ny Madagasikara sika satria raha antsika mahafantatra fa na ny raisitsika fotsiny ohatra zao ny farany teo ny fifanarahana nataon'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana ny vidin'ny trondron'ny Madagasikara izay ho alain'ny vondrona Europeana nge 900 kilao nefa itsika ireo raha hividy trondro amanaliny vao mahazo an'izany. Maninona ny malagasy no atao ohatran'izany. Eo koa ireo fitrandrahana arena kibon'ny tany ireo izay mba mitondra kely ny valera kely hoentiny mba handeha amidy samborina fa rehefa ny fitondram-panjakana ny manao rehefa ny olona bitsy manao tantely afadrakotra ny repirenena dia jerena fotsiny amin'izao. Araka izany dia miantso ireo antoko politika tia tandrazana hiara-entana aminy ny VPHM hanavitra malagasy. Faharoa volana ny aloha ny namoahan'ny gazety vahiny Le Monde ny fanadihadiana nataony momba ny famokarana CVO no efa tsy nandray karama intsony ireo mpiasa teo anivon'ny farma malagasy mitaky onitra 12 tapitrisa euro amin'io gazety io moa ny fanjakana no ny filazana vaovao tsy maripototra ka niteraka fantiantoka tsy hita nonoho any orinasa sy ny fanjakana malagasy ka voalaza fa nahatonga ny tsy fahafahana nandony karama an'ireo mpiasa ny Atsiprian'izay. Madagascar, André Rajoelina, le maître des désillusions, une lahatsoratra navoaka ny gazety Le Monde ny 12 Jolay lasa teo. Fanadihadiana mitatitra fa herintaona mahery mialoha ny fiarana ny fitoam-pitondrany dia mbola manao fampanantenana ny filoham-pirenena malagasy kanefa ny firenena dia miletika anaty fantrana lalina. Tsy nieritreritra izay mety ho voka ny filoham-pirenena malagasy fa niainga tamina faminaniana mpaminany breziliana fa ny Covid organique na ny CVO fanafody malagasy no anafitra izao tontolo izao hoy ihany ity lahatsoratra Le Monde ity. Ankoatra izay dia nasongadina ity gazety vahiny ity fa tsy nisy fikarohana siantifika manokana nahazonana aneo ny fahombiazan'ny CVO tambavy malagasy mifototra amin'ilay zavamaniry antsoina hoe Artemisia. $9 na $420 tapitrisa ariary no sandany Artemisia no menany Bionex. Orinasa tsy miankina maromaro no nifandrimbona tamin'ny famokarana ny CVO. Efa mambolana maro no nisedra olana arabola ny farma malagasy. Orinasa namokatra ny CVO. Tsy latsaky ny 5 volana izay no nitarainy ireo mpiasa afa tsy nandray karama. Manoloan'izany dia nambarany mpitantana ity orinasa ity fa ity lahatsoratra nivoaka tamin'ny Le Monde ity no niteraka izao olana arabola eo amin'ny farma malagasy izao satria firenena afrikiana enina ohatra no niemotra raha vao namaky ilay gazety. Nitory ity gazety vahiny Le Monde ity ary ny fanjakana malagasy ka mitaky onitra 12 tapitrisa euro.
raha tsaivina dia ny 12 jolay 2024 ity latsoratra ity no nivoaka. Ireo mpiasa kosa nefa efa tany amin'ny volana Mey 2024 no efa tsy nandray karama intsony. Izany hoe 2 volana mialohan'ny voan'ilay latsoratra no efa nanana olana arabola ny farma malagasy sy ny fanjakana. Fa mito kosa ny tsindry sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny olon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tranga iray tetsy Anosizato ity hoentina aminao manaraka ity senatiram-pierinasa iray no navita namely totondry mpamily teo imasim-bahoaka Andomeratiana sy Manofo Randriamalala. Tetsy Anosizato no nitrangana ity seho ity androany. Fiarana senatera sy olon-tsotra iray no nifampikasoka ka miteraka korontana. Raha ny filazan'ireo nanatry maso, voakasiky ny fiara iray niemitra avy nividy pièce tsy lavitry ny banky iray teny amin'ny manodidina, ny fiara tsy mataho-dalana nitondra ilay senatera am-perinasa. Efa nifony ilay sofera nitondra ilay sprinter, kanefa dia samy mikasitany ilay mpamily ny mpiambina manokana ingasy senatera. Tsy nijanona teo fa namely totondry ihany koa ity olona. Fihetsika mamoetra tanteraka ary tsy mendrika ny mahatompona andraikitra ambony azy. Tsy nijana teo anefa ny herisetra fa nentin'izy ireo nanaraka azy ny ala lavitra teo ilay mpamily sprinter. Fantatra araky ny loharanom-baovao fa noraonan'ireo mpiambina ny mpamily ary teo eo ihany dia nasain'izy ireo ody akavola ray tapitra ariary ho fanonirana ny simba. Fa fambaraka tanteraka no misy atao anatin'izao fitondrana izao satria olom-boatendry, olom-boafidy toy ny senatera, solombavam-bahoaka, ben'ny tanàna no manao toetra njolam-boto imasom-bahoaka tahaka izao. Efa betsaka izay tranga izay. Isan'izany ity tranga atao Ambilibe ity. Ben'ny tanàna midarika sy miady aman'olona. Toraka izany ihany koa ilay fihetsika nataona solombavam-bahoaka tany Antsiranana, 2 taona lasa izay. Niady an-tsena araka ny filaza azy satria teo imasom-bahoaka no mifanao tain-bava tamin'ny ben'ny tanàna no niresaka fanamboaran-dalana. Tsy vitan'izay fa mbola nahavitany sikotrorona polisy munisipaly mihitsy. Tsy misy tahotra senatra intsony fa imasom-bahoaka no manalamba. Santionan'ireo fa maro izay tranga izay. Tsy mahazaka fahefana ve sa efa toetra mihitsy ka tsy maintsy aseho vahoaka tahaka izao? Sa efa fomba fanao ka sofianatra?
tsy lazainy intsony ny tsindry sy ny fanampara-pahefana samihafa. Oentinaiza ny firenena raha ny olona tokony ho fankatahaka sy hitondra fanovana no manao fihetsika tsy mendrika tahaka izao. Vaovao ny trangam-piarahamonina mahakasika ny fahafatesany fleuriste tovolahy kely nisy namono tao amin'ny hotely lehibe iray tao Morondava. Raha ny vaovao miparitaka ary namafisy ny fianakaviana dia tsy vita ny fanolanana fotsiny no nahazo ny zanak'izy ireo. Nisy tova tsy hita tao aminy rehefa nozahan'ny fianakaviana ny razana mialohan'ny andevenana azy. Notantahan'ny fianakaviana ilay razana hita tamin'izany ny fahabangan'ny tova sasany atony fo. Nilaza ny tsy anaiky mora izao ny fianakaviana ary iverina anao fanadihadiana sy tady ny marina rehetra eny amin'ilay hotely. Omaly dia nobahanina ny fianakaviana tamin'ny vatapatiny sy ny vata mangatsiaka n'ity tovolahy kely ity ny arabe tao Bemanonga ka tapaka tanteraka ny lalana. Tonga nandamina ny fianakaviana moa ny tompon'andraikitra izay notarian'ny prefeny Morondava no ny fisian'ny fitohanana teo amin'ny fanakanan-dalana. Vaovao ny fahasalamana kosa indray 300 ny malagasy no manana fahasembanana aran-tsaina eto Madagasikara. Manana ivitoerana nandraisana azy ireo manokana isika saingy lafo ny saran'izany hany ka vitsy ireo manana fahefa-mividy hanantona ireny toerana ireny. Misedra olana maro lafo ireo mpanabe sy ireo hamandray an-tanana manokana ireo olona manana fahasembanana aran-tsaina ireo eto Madagasikara. Mangataka izy ireo ny ampidirana azy ireo ho mpiasa mpanjakana Andomiaratiana sy Tairnena. Aretina azo nandritra ny fitondrana vohoka mandritra ary aorian'ny fiterahana mazana no mitarika ny fahasembanana ara-tsaina. Raha toa ka tsy fantatra mazava ny 300 ny mety ho antony raha nambara ny tompon'andraikitra iray. Mitovy amin'ny olon-drehetra ihany izy ireo, tsy manana fahasamafana-petsaka, saingy eo amin'ny saina no misy olana. Hoarina amin'ny tarehimarika io, vitsy no manantona ireo fitoeram-panabeazana, mandray an-tanana azy ireo. Lafy ny saram-pianarana manoloana ny vesatra menjady amin'ny fitoerana. Tsy manana toe-piainana hafa noho ny olona rehetra izy ireo, fa manana fahasembanana ara-tsaina fotsiny mazava ho azy izy fitoeram-panabeazana. Tsy an'ny fanjakana ilay fitoeram-panabeazana fa na fikambanan'ny ray aman-dreny nanorina azy na any olona tsotra. Raha amponina rehetra eto Madagasikara 300 ny olona manana fahasembanana ara-tsaina na fahavitrana ara-tsaina. Fa raha tenenitsika ihany koa tena kely ngamba ohatra faingo ohatra firy no anatina fitoeram-panabeazana satria ny fitoeram-panabeazana mety manofatrano le fitoeram-panabeazana. Eo koa izy manakarama mpanabe, eo ihany koa izy amin'ny fiantohana ny ataontsika hoe amin'ny atoandro na resaka kantine. Dia izay lafin'izay nefany miteraka vesatra na charge ho an'ireny centre ireny. Dia tsy maintsy misy ny saram-pianarana ambonimbony fanarana araka amin'izay ho an'ny ankizy na olona manana fahavitrana ara-tsaina. 20 ny fitoerana tsy miankina mandray an-tanana mampianatra sy manabe ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina misandrahaka amin'ny faritra 12 eto Madagasikara, 12 eto Analamanga ary 12 ambiny any amin'ny faritra hafa toy ny Vakinankaratra, Boeny, Diana, Antsinanana, Alaotra Mangoro sy ny sisa. Manao ny antsy ho zavatra ny mpanabe ary misy efa mampolotona ny maro nanaovana ny asa saingy mbola mipetraka ny tsy fijerena azy ireo toy ny hoe varimasaka ny tampoka sasarany. Maniry no isan'ireo tafiditra ho mpiasa-panjakana ireo mpanabe ireo. Maka mampiditra ho isan'ny fonctionnaire matetika indrindra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mba ho alaina tsy kelikely fa tsy hoe ny mpanabe rehetra ndray hiditra fa jerena alamina ny ahafahan'ny idiran'ireo ho mpiasa-panjakana satria fa misy amampolo taonany no mpanabe tao foana izy ary fantatra fa kely ny karamany ary na amin'ny ohatrany nataontsika hoe mpanabe eny amin'ny fitoerana fanabeazana eny izy ary izay le nilazaiko teo hoe vesatra. Dia anankiray ihany koa moa ny fampiresana tany amin'ny ministera ny satria misy karazana subvention ho atao. Dia raha inafama manokana ao anatin'ilay plateforme ny éducation inclusive dia mbola irahana mijery ihany koa ny ahafahana manampy an'ireo fitoeram-panabeazana ireo na dia amin'ny alalan'ny hoe
amin'le niteneniko teo hoe resaka fitaovana na resaka amin'ny fandraisana an'le ankizy amin'ny atoandro. Ho fampiroboroboana ny fahaiza-manao dia nofanina ireo tompon'andraikitra eny amin'ny fitoeram-panabeazana. Ireo avy eto amin'ny faritra Analamanga no niatrika izany androany tetsy amin'ny foiben'ny UNAFAM, fiara-miasa ny Humanité Inclusion, vatsiny ny fanjakana Norvégianina, tafiditra anatin'ny tetika Safama izao fampiofanana izao. Diniana sy ho ampahafantarina ireo mpisehatra mandritra izany ihany koa ny momba ilay fifanarahana nankatoavin'ny firenena malagasy tamin'ny taona 2012 mahakasika ny fampanajana ny zon'olona manana fahasembanana ara-tsaina. Fa tsy voaja intsony ny zoma olona ho ny rem-pianakaviana iray ampatory andalana etsy Analakely raha ny joro vavolombelona momba ny zavatra niatra taminy sy tsy vitan'ny sorona tamin'ny toerany fotsiny fa mbola tsy nisitraka fitsaboana araka ny tokony izany koa rehefa nokakeriny alika ny komuna Andomiaratina sy Manofo Randriamalala. Tampoka ho an'ity rem-pianakaviana ity ny zavatra nahazo azy sy ny zanany. Tsy manana trano fonenana fa ny sisiny arabe no fatoriana. Vao mangiran-dratsy anefa tsy nisy fampilazana mialo ho akory fa avy dia niesory ny mpiasan'ny komina teo amin'ny toerana izy mianaka. Tsy azo lavina ho izy fa tsy azo atao no matory amin'ny toerana tahaka izao, saingy mila fifampiresana ny fanatanteran'izany. Lasa avokoa ny entana kely mba nananany toy ny fanafody, ny lamba sy ny sisa. Tsy nanaiky mora izany anefa ity renim-pianakaviana ity fa nanao izay namerenana ny entana teny aminy, saingy nokakeriny alika niaraka tamin'ny mpiasan'ny komina ny tanany ary nitarika hatramin'ny tsy fahatsiarovany tenany mihitsy izany. Matory eo amin'ny amoron-dalana dia izy zareo zany tsy mba hoe miteny hoe rofo ilay entanareo ireo fa tonga dia ritijitiny ny entanay dia za zany mba hoe anona dia lamba le zaza kely, fanafody, karapanonjo lasany daholo, tsisy nijanona na ny ray arany. Dia navoan'ity tanako ity ndray zany mba sitina an'ilay lamba dia aika ilay alika vao arinako nanaikitra ny tanako dia izay nampahatonga an'io dia tsy natsary tena tsony aho. Nahazo fitsaboana ny tenany saingy tsy araka ny tokony ho izy raha ny fanazavany. Manaprova izany hoy ny fijoroana vavolombelona nataon'ity renim-pianakaviana ity fa vao isoso tanteraka ny zoma olona. Manana ny zony tanteraka na ny mpatotry andalana tahaka izao aza ka tsy tokony ho tsonitsinyavina. Izy zany nitondra anazy zany tany Lamotana nandraitsan'ity tanako ity fotsiny dia mba nanome fanafody 5 izy dia nasimy pasoma dia hoe verena ity raha pitso maraina dia verina dia nasaonina sorony le pasoma dia tsy dia ozy izy aza asiana nintsony ozy izy dia meny taratasy fotsiny zany nandanako tany Institut Pasteur dia nandeha tany dia mba nisy taratasy zany hoe entina ho an-komina dia tsy niraisiny le taratasy netiko tao. Tena mba aleo ihany mba isoan'ny olombelona na dia mahantsa sy sahirana ary zahay satria diso mafy loatra zao zahay tsy matory paraina ny antsy fa enjehany foana. Teny Anosy Zato no nonenany Chantal sy ireo namany hafa nandritra ireny fiboana ireny. Voafetra ihany anefa ny fimpitoana nahafahan'izy ireo nisitraka itoerana io ka nisorona indray. Tabidalakale izy ireo manoloana ny fahasahiranana ka zaraza mahita isitriana sy dabony loha toy ny rehetra rehefa alina ny andro. Afa-pahasahiranana kosa ny mponina etsy Mahazo Arivo noho ny fanadiovana sy ny fandritrana ny tany fambolena izay dibo-drano 70 taonany izay voatery mividy vary izy ireo nandritra izay fotoana izay kanefa dia mpamboly avokoa. Ny ankamaroan'ny mponina eny an-toerana avitra Solonaibe sy Tahirinena no nanao ny angom-baovao. Olana goavana ienan'ny mponina eny amin'ny fokontany Ambohidraserika Mahazo Arivo rehefa fotoam-pahavaratra ny fahatsetsena telakan-drano ity. Tsy entsina lava ary nisy mihitsy aza ny fotoana ny otsahany ity tetezana kely ity ka vao mainka nanampitrotraka ny fiakaran-drano. Nijanona efa 10 taona ny fambolena teto amin'ity lemaka ity noho izy dibo-drano ka lasa mividy vary avokoa ny mponina manodidina nandritra izany. Tokantrano manodidina ny 70 eo izy ireo no mivelona tamin'ny fambolena teto amin'ity toerana ity. Resaka fambolena satria raha voatsesiny ity lakan-drano io tanareo ity dia izay sy afaka mamboly zany izay olona manana faritra tany ity zany ary ity moa zany tambaro ny tena be da be amin'ity. Ary ity manko zany mila kurena farafaharatsiny zany indray mandeha satria raha vao avy zany ny orana dia miverina amin'ny laoniny eo aloha zany le resaka
fandehanan'le rano avy eny Mandroseza andoha Mandroseza, Mazorevo, Ambodaserika sy ny avy ery partie est Mandroseza iny sy zay rano avy aty amin'ny kazerina aty zany de reny rehetrarehetra zany misary loto misy de misy tokoa ny fetraikany. Ohatra zao hoe mamboly vary zao atao hoe misy vary tsy anany itsy voavoly io. Tondraka ny rano tsisy azo raisiny io. Fa tonga de difotra ao de zay. De ohatra ny verimaina. Izy zany tambary mihitsy fa nisy an'le kanal itsy difotra ny rano 10 taona lasa de lasa tsikafona le toerana satria tsy afaka namboly ny olona fa tena trany ambany elika ny rano de lasa ohatrany hoe jereva potsiny le tany fa tsy afaka najariana de zao vao atenaina zany afaka amboly satria zay vao vita izy talina be itsy. Dingana manaraka isoronay zao de alalinina tsara mihitsy ty tatatra ty mba tsy hisy rano tsony zany fa difotra be manko izy io teo de tokony mbola hidina eo amin'ny 2 metatra eo izy io. Tsy nitaza-potsiny fa nitondra ny anjara biriky ny solombavim-bahoaka voavety tao amin'ny boribory-tany faharoa, nanadio ny lakan-drano ary nandritra ny rano tamin'ireo toerana voakasika. Manentana hatrany ny fitondram-panjakana ity olom-boafidy ity ny amin'ny tokony hanampiana sy hijerena ny tantsaha. Rehefa teo amin'ny 900 metatra atrariana laitsika teo niakatra tonga aty ambony aty dia afa mandeha be ny rano efa afaka mamboly le olona ao. Tsika amin'ny sebava sy amin'ny fambolena ny fitondram-panjakana tsy mbola raha izay fambolena tena raha te handroso Madagasikara any amin'ny fambolena atao voka leo ny olona ka zay mahavoan'le fitonana zavatra tsy any amin'ny atao natao tsy any amin'ny lara-pahamena natao ataona televerika ataona aloha atao rota ataona rehetrarehetra ao anatin'ny 7 taona aloha tsy manao za tena mambalisika amin'izao fambolena zao mba meo zana meo masimboly le olona apio amin'ny zezika apio baraza zay de mamokatra tsika de voky. Ankilany tsy eny amin'iny faritra iny ihany no mizaka ny tserany aina rehefa fotoam-pahavaratra toy izao fa saika tanana rivo rehetra mihitsy. Ka nairina ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany indrindra ny avy eo anivon'ny commune mba tsy ho aorian'ny lozatrany vao misehoseho. Eo amin'izay pejany sosialy izay hatrany ambony ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary miovaova isaky ny faritra izany. Ankizy 2 amin'ny 5 latsaky ny 5 taona no tratra izany eto amintsika raha toka 13 isanjato no tena mahery vaika raha ny taremarika navoaka ny mpandrindra nasionaly ny ofisy pirenena momba ny sakafo miakatra tany io taremarika io tamin'ity taona ity ny faritra Atsimonosy, Anosy, Androy, Antsimo Atsinanana, Vatovavy sy Fitovinany no tena iaran'izany vokatry ny haintany sy nisy atakaitra navelandreo Rivodoza ny Fanesy. Fanohanana ara-tsakafo maika no tena ilain'ny mponina tsy atao ambany zavatra ihany koa ny fanampiana azy ireo amin'ny fanarenana ny asa fivelomany. Vaovao ny toetry ny andro kosa indray dia tafakatra avy 5 hatramin'ny 9 mihoatra ny fetra napetraky ny OMS na ny sampandrarany firenena mikambana misana ny fahasalamana ny tany falotony rivotra eto Antananarivo renivohitra. Miaratsy hatrany ny kalitaon'ny rivotra eto ary tsy hisy fiovana izany atao anatin'ny 3 andro raha ny fampitambavao nataon'ny sampana mpamatatra ny mety ho toetry ny andro hatrany. Hisy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana rehetra izany indrindra eo amin'ny olona marefo sy ny zaza ka mila fitandreman'ny tsirairay. Vaovao ny fanatanjahantena niroso tamin'ny fanatsarana ny toeram-pilalaovana baolina lavalava omaly ny mpitarika tanora avy amin'ny distrikana Tsimondrano mila tohanana ny tanora amin'ny alalan'ny fanatsarana sy ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa raha ny fanazavana ny antson'ny tompon'andraikitra rehetra ihany koa izy ireo hamba ho modely sy andray andraikitra hanatsara trany ity taranja baolina lavalava ity avitra sy olona be sy tahirina. Anaty krizy tanteraka ny taranja baolina lavalava na eny anivon'ny ratsamangaiky ny fotony ka hatrany amin'ny federasiona sy ny ministera miahy ity taranja ity. Na dia ho aza nefa izany ho an'ny Tsimondrano manokana dia nisy ny fanatsarana ny toeram-pilalaovana ho an'ny faritra Nosy. Maro ireo lesoka mila hitondrana vahaolana ka naseho ny ity mpitarika tanora iray ity ny fihetsika tsara tokony hananan'ireo mpitarika ny taranja baolina lavalava. Ny politika ny fanatsarana ny tontolon'ny baolina lavalava ny tena nanosika hoe ndao amboarina le kianja mba hivelabelatra kokoa. Rehefa misy ikotranana amin'ny tanora dia miakatra io niveau io. Tsy voatetra ny tabataba hety sy roa ny fanatsarana fa fiasana ohatr'izao. Ka eto izay mangataka na ho an'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava na ny ministeran'ny fanatanjahantena fitsonjovana ny tanora zao dingana ny nataonay irinay koa raha samy havita dingana ohatr'izay tsika rafitra amin'ny tantana fanatanjahantena. Raha tsy haivina dia mbola disadisa-trany momba ny fifidianana ny tanterahana ny filohan'ny federasiona ity taranja ity. Toy izany ihany koa no mikasika ny fifidianana ireo filohan'ny ligy izay mbola misy tsy nanatanteraka ny azy.
Lasa kitranatranatra ny fitantanana rehetra ary atahorana ny amin'ny fidiran'ny loko politika ao anatiny ka hanampitrotraka ny fahasimbana raha ny fanazavana trany. Peja ny finoana kosa indray nosokafana tamin'ny alalina ny sorona masina lehibe ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny topikatrohana ho an'ny skoto katolika antilin'ny Madagasikara diocèse n'Antsirabe hiavaka ity topikatrohana ity raha ny fanazavany ny filohany MBS Antsirabe. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny topikatrohana ho an'ny skoto katolika antilin'ny Madagasikara diocèse Antsirabe ka tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe atao amin'ny fiangonana katolika Petit Séminaire Mandandresaka no nanamariana ny fanombohan'ny topikatrohana 2022 2022. Hiavaka ity topikatrohana vaovao ity satria dia idirana amin'ny fankalazana ny jobily 100 taona ny orenan'ny skoto katolika izany izay ankalazana ny 13 Martsa 2022 avy io. Araka izany dia isan'ny nampahafantarina nandritra izany ihany koa ny fandaharam-potoana amin'ny fankalazana ny 100 taona ny joroany antilin'ny Madagasikara izay atao amin'ny taona ho avy. Tsy aivina fa manana andraikitra lehibe eo anivon'ny fiangonana katolika sy ny mpiaramonina ny antilin'ny Madagasikara. Ankoatra ny fanabeazana ireo zatovolahy malagasy, anisan'ny hetsika fanaon'izy ireo ny fanampiana an'ireo olona sahirana isan-taona, ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolekazo ary ny fandaminana amin'ny hetsika karakarain'ny fiangonana katolika ataony tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay natao tany Antsirabe. Marobe ny hetsika kolontsaina mandritra izay fankalazana fantatony izay fanazana zany tsy manova fandaharana tamin'ny Madagasikara sy ilay jobily fankalazana fantatona fa tafitsy ao anatin'izay zany ny asa fanaovana ity toy ny fambolekazo fanao isan-taona fizarana akanjo ho an'ny sahirana fanao isan-taona atao ihany koa zay eo zany fankalazana zay lasy jobily ho an'ny taona terovoana zay izay arahana amin'ny Madagasikara manerana diocèse manontolo. Raha ty fikambanana masina mijorony amin'ny fiangonana katolika manao ny fanabeazana scoutisme ka ny fikambanana zazalahy zany zaotry zazalahy dia asa ny antilin'ny Madagasikara manana ndraiky tagoavana izy amin'izay adidy eo fiangonana zay raha tsy laza fotsiny isika ohatra tamin'ny fankalazana ny andron'ny tanora maneran-tany natao atao Antsirabe dia nanana ndraiky tagoavana tamin'izany ny antilin'ny Madagasikara tamin'ny fitangonana ny fahalemana nanome voninahitra ity fanombohana ny topikatrohana ity ny filoha iombonana lefitra sy ny solotena avy amin'ny ekipa nasionaly ny antilin'ny Madagasikara. Nofaranana tamin'ny hetsika ara-panatanjahantena nataon'ny antilin'ny Madagasikara tao amin'ny diocèse d'Antsirabe ny fotoana. Vaovao ny kolotsaina manana mpanao hosodoko sangany isika malagasy ho ny teratany vahiny iray namparatiny sanganasa ny tetsy faravohitra tamin'ity androany ity nosongadina bebe kokoa tamin'ity fampiratiana ity ny mahamalagasy eny amin'ny tontolo ambanivohitra avitra solonlehibe sy tahirina. Maro ny malagasy misehatra amin'ny hosodoko na ny art plastika. Mivelatra tsikelikely ny fampahafantarana sy ny fiangaliana ity sehatra ity na ho an'ny vahiny na malagasy. Vehivavy teratany vahiny iray malaza maneran-tany amin'ny Sanina ny nanasongadina ny akanton'i Madagasikara any amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny hosodoko. Manao ireny karazana kanto abstrait ireny ihany koa ny tenany ka mampiraty ny sanganasany ho azo tsy dian'ny rehetra. Zazavavy anankiray tanora mampiseho koa ny momba ny couleur ny moustique ny any ambanivohitra ny trano gasy ny tena mamalagasy atsika zany ny ampiseho ny sehatra ny hosodoko eto Madagasikara dia efa miatsara sady efa manomboka ame malaza. Misy fiantraikany ny confinement sy tamin'ity guerre ity zany dia tena miena zany ny varotra. Ny tena mampiena an'ilay izy tsy dia misy loatra intsony ny touriste dia ny olona koa zany na tsika eto toerana ary manjary ohatrany tsy dia mividy intsony fa ngamba ny ao amin'ilay fahasahiranana amin'ilay fiovanan'ilay fiainana amin'izao andalovantsika. Ny zavatra proposition ngambany tokony ho atao miezaka foana zany ny galeriste sy ny olona izay tia sary mba tokony fanampy sy hiezaka ampiseho foana hoe mbola mitohy ilay zavatra tsara tarehy atao eto amin'ny firenentsika. Sehatra iray lehibe ambom-pionan'ny mpankafy kanto hosodoko ny hetsika toy izao. Fampivelarana sy fampahafantarana ireo manan-talenta malagasy vahiny ihany koa.
aorian'ny 1 Novambra izao dia iovy eny Andohalo ny fampiratiana araky ny fandaharam-potoana. Aza menatra manao politika fampianarana nentin'ny filohan'ny FJKM ny mpitandrana Irako Andriamasoami tetsy amin'ny FJKM Matsimon'ny Mahamasina tamin'ny herinandro ity hoarainao. Eto amin'ny fahitalavitra MBS izany fizarana izany ho amin'ny rampitso alahady amin'ny 7 alina aorian'ny vavao sy ny fandaharana ahoana marina. Maresaka iraisam-pirenena efa 20 andro teo izao no nifandona ny ery avy amin'ny fanoherana sy ny avy amin'ny fitondrana mijoro ao Bolivia ao antony ny fifandroritana eo amin'ny fotoana anatanteraina ny fanisana ny ponina any an-toerana vokany efatra kely indrindra ireo namoniainy ampolomaro ireo naratra mitohy hatrany kosa ny fifandonana Andomiaratiana sy Manofo Randriamalala. Tao Santa Cruz Bolivia no nifandona nitariky ny fitondran'ny Louis Arc sy ireo mpanohitra. Tanànan-jakany avy amin'ny fanoherana ary renivohitra Ratiokarena ao Bolivia i Santa Cruz. Tsy mbola nisy nitaremarika nivoaka mikasika ireo namoniainy fa raha ny fantatra dia farafahakeliny efatra ireo maty nandritra ny fihetsiketsehana ary ampolo maro no naratra. Antonietsika ny fitakinany anatanterana ny fanisan'bahoaka ho an'ny taona ho avy. Raha ny taona 2022 no voatondro fa irisoana amin'izany. Fangatahana izay no lavy ny fitondram-panjakana ao an-toerana ka nitarika izao fifandonana lehibe izao. Fanisambahoaka efa tany amin'ny 10 taona lasa no ampiasain'ny Bolivia amin'izao fotoana izao. Efa nilaozany toetry ny andro zany ka iahina iantraika amin'ny fitsinjarana ny seza ao amin'ny parlemanta sy ny teti-bola-panjakana any an-toerana. Ny olona roa tamin'ireo namoniainy dia olon'ny fifandonana teo amin'ny pomba ny fanoherana sy ny fitondrana mijoro. Nametrahana sakana avokoa ny lalana mivoaka sy miditra ao Santa Cruz, tanàna ahitana olona amin'ny roa tapitrisa. Everina ho sazy sy famaizana ny tanàna izao fandraisana fepetra izao ho ny faneho-kevitra maro samihafa any an-toerana. Dia ny vavaony maresaka iraisam-pirenena inankio tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampalalam-baovao tamin'ity sy androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany atony mahazatra moa dia ny fandaharana ahona marina sy ny Global News no arainao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary na miseho mitondra ny lohateny hoe Colombiana Festlove kosa ho amin'ny rampitso alahady ny sampana fampalalam-baovao mametraka ny mara-pitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.